manokana atolotra ho an'ireo mpindram-bola ao amin'ny banque BFV Société Générale mandritra ny andiany fahinana ambin'ny folo anatin'ilay hetsika salon de l'habitat. Toy izao ny fanazavana sy ny tsara ho fantatra momba izay tolotra izay. Mafaly anay aloha mampilaza ny mpanjifa rehetrarehetra fa ao anatin'ny 12 volana ho avy manaraka eo dia misy fehezahana manokana ataon'ny BFV Société Générale amin'ny tolotra fampanjam-bola. Inona moa zany fehezahana miavaka zany dia tsy zany fa ronjato lavitrisa ariary na 200 milliards d'ariary no atolotra ny BFV Société Générale amatsina ireo tetikasan'ny olon-tsotra amin'ny fampanjam-bola soafena. Ny anton'izany dia ny fahatsapana mihitsy fa ny mpanjifa zany amin'izao fotoana izao dia maro ireo mbola miaotra hiditra amin'ny banky anankiray na hanao fampanjam-bola dia fa zany zay mampilaza ny mpanjifa fa efa misy an'izay ezaka manokana zay aloha zany amin'ny sandan'ny vola izay atolotrain'izy ireo. Ankoatran'izay moa zany dia izay maheto anay amin'ny salon de l'habitat mba hampivelatra an'izay tolotra fampanjam-bola zay dia ohatrany mahazatra antsika zany dia misy fiainana ny tahanjana-bola izay raisinay amin'ny fampanjam-bola soafena sy amin'ny fampanjam-bola soaonenana izay amatsina ireo tetikasa immobilier fampitaovana ny olon-tsotra na orinasa amin'ny fanamboarana trano, fivitanana tany sy fanaovana rénovation. Zay zany ny tolotra omenay mandritra an'ity fampirantiana ity fa tsongaiko manokana ny amin'ny fampanjam-bola soafena mametraka fanampy zany izay atao BFV Société Générale anome valiny ao anatin'ny 20 ora an'ireo fangatahana rehetra izay azonay.